Ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra ray eo mingatona indray ny volana fahatelo amin'ity taona 724 ity dia ny volana marsa izany. Miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny fotoana satria dia efa hiditra amin'ny volana fahatelo isahady izay. Ny isa telo moa raha ratsoratra masina dia manana ny tantarany tokoa eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona sy izay famatorana aminao Andriamanitra ray eo. Ka noho izany dia nitondra tokoa izay ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena araka ny fanambinana sy ny fitahiana izay nomenao anay, satria ny teninao dia mazava manao hoe aoka tsy misy seho foana anareko tsy mitondra fanatitra ny olona. Faoka ny olona samy mitondra arak'izay zakany avy araka ny fanambinana izay nomen'Andriamanitra azy. Ka dia hovako ny varavaran'ny lanitra andro-tsako fitahiana fianambiam-po anareo. Fa ozona kosa ny amin'ny mifanohitra ny amin'izany. Ka dia asiako teny mafy ny valala ho ianao, ka tsy hanimba ny vokatrareo, dia avanim-bony voaloboka reo izay rehetra ataonareo. Fa ozona kosa ho an'izay tsy hatoko satria dia tsy ho voasakana ny valala ary tsy teny azy ianao, ka dia hanimba ny vokatray ny fidiram-bolanay ny asa mandraharanay, ka dia ho ratsy ny fiafaranay. Dia misaotra anao Andriamanitra ray eo fa na dia mpanompo sy mahasoa tsy mendrika ary izay dia nambinao sy nitahianao ka nitondra izany amin'ny mpifaliana araka ny baikonao hoe tsy misy seho foana natreko tsy mitondra fanatitra ny olona. Ray soary izany mba ho antra kasitranao amin'ny seza fiandrananao ka ho tahianao ny tokantrano tsiraray avy, na ny kely na ny lehibe na ny isam-batan'olona izay nitondra izany amin'ny fahamarinana, satria dia tsy verina aminao foana ny teninao ratsy natanteraka izay nampandiananao azy. Dia mitanena ary Jehovah ho fa mihaino indray izay amin'ny alalan'ny vaky-tenin'ny soratra masina izay nivakiana tao, ho voninahitry ny anaranao, ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Sabata fahatelo ny volana marsa. Miazakazaka tokoa ny fotoana satria dia efa hiditra amin'ny fahatelo ny volana sada isika. Araka ny mahazatra moa dia mamangy antsika eto izahay isaky ny voalohan'ny volana satria hijery ny fandroso ny asa ny M7000. Mandroso ve ny asa sa tsy mandroso? Mbola mazoto ve ny voaka an'Andriamanitra sa fa reraka kivy? Dia izay no fampahirezana. Mampitraka an'izay mitanondrika, mampatanjaka izay efa malemy ary manohana izay miravoravo tanana. Fa raha ny lohateny fanevantsika tokoa amin'ity telo volana fahatelo ity dia hoe ary io ny aizina ary iaino ny mazava ao anatinao. Dia ilay teny hoe iaino ny mazava ao anatinao io mba tiako ho resahana kely amin'ity volana marsa ity. Efa nomenantsika ny teny faneva hoe mifalifa tonga ny fahazavanao, aseho ny fahazavanao fahazafenina tamin'ny volana fevrie iny. Dia hoe fahazavanao aseho io fahazafenina dia iaino ao anatinao io zany. Misy fotoana tsy hanaovana an'izany teoria fotsiny hoe resao fotsiny hoe mitsangana fa tonga ny fahazavanao, aseho ny fahazavanao, iaino le fahazavanao. Fa amin'ity volana marsa ity, amin'ity herinandro miditra ity zany, na amin'ity herinandro ity satria mety amin'ity herinandro ity tsika ny mandre ny toriteny, dia fankalazana ny fetin'ny valo marsa. Fetin'inona moa zany? Fetin'ny vehivavy. Raha mena ny kotin'ny vehivavy dia inona zany? Fiangonana. Dia aseho ny fahazavanao ao anatinao, iaino ny mazava ao anatinao. Dia occasion tena ngeza be ho antsika vehivavy
manana ny fahazavana ny fisehoana amin'izany valomarsa izany. Misy fanasanao tonga ary hatramin'izay moa zany tsika eto Antananarivo nohatra ny tsy de mba namonjy ireny filaran'ny valomarsa reny amin'ny vehivavy fa ny any amin'ny faritany a de efa saika manao daholy ary de mirona ny vehivavy apokalipsy miaraka amin'ny fotsy sy manga sy ny saron-doha ny fiangonana amin'le filarana amin'ny valomarsa. Fa isika indray ho any mahazo tehatehaka be mihitsy satria iny le mazava hitan'ny olona rehetra hoe iny hoe tena mba mahasako reto apokalipsy reto tena mampiseho ny mazava any anatiny fa tsy menamenatra tsy misitrisitrika any. De misy fanasana avy any amin'ny ministerany mihitsy ny mponina sy ny fanjakana ny vehivavy ZFFM sy ny vehivavy apokalipsy. De noho tsara fa nisy valomarsa foana teto amintsika hatramin'izay nisy ny tany sy ny lanitra fa tsy mbola nisy fanasana tonga tany amintsika. Inona ny antony? Satria mbola tsy tena tonga ty teny faneva ty hoe mitsangana aseho ny fahazavanao, azafenina ny hazavana ny anatinao io ka efa fanasana mihitsy io zany fa tsisy ho hatramin'izay teto Antananarivo. Tamin'ity vao nisy le fanasana. Vehivavy apokalipsy, vehivavy ZFFM. Ka na apokalipsy na ZFFM de hiady amin'inona daholo ny tanjona. Hiady amin'ny fahantrana. Amin'ny valomarsa io zany. Vehivavy apokalipsy eran'ny Madagasikara. Démonstration de force. Asy hoe io le mazava ary a. Izay efa nidradradradraitsika hatramin'izay fa tonga amin'ny volana fahatelo isika. Andao ary ny vehivavy ZFFM rehetra sy ny vehivavy apokalipsy rehetra manao ny tenue fotsy sy manga défilé zany. De ho hita eo izy any masahany mazava indray fa tokony ho démontre tsika fa isika ny lava indrindra ny laharana anazava nyty firenena malagasy ity. Reo ny fiangonana. Halleluja. De izao hozaraintsika roly izy satria tsika sady fiangonana ny rahana amonjy ny voaka malagasy, ny rahana ampiseho ny fahazavatsika, ny rahana hiady amin'ny fahantrana. De misy toerana roa ny lazan'ny ministera anazy ny toerana iangatsika. Ho an'ny voalohany dia manomboka aty amin'ny Kinaps Apatsakana. Anaovana ny défilé zany. De manomboka mamonjy eo zany tsika amin'ny firy moa le fotoana zay? Amin'ny valo sa amin'ny fito? Amin'ny fito. Manomboka amin'ny fito zany ny fandaminana. De aseho io hoe reto tsika miaraka amin'ny fotsy manga anaovy ny saron-doha. De ho hita eo zay menatra ny filazantsara. Hoy zany menatra sy matahotra. Ny vehivavy rehetra tsy maninona na ny ankizy vavy kely koa aza eto daholo hoe reto izahay hito le mazava mipohitra amin'izay le mazava ho hitany zao tontolo zao. Eo amin'ny Kinapsa zany ataontsika hoe tsika zay avy aty andrefana aty zany de mamonjy eo amin'ny Kinapsa. De eo Ambohijatovo koa ny anankiray. Eo Ambohijatovo koa ny miainga ny anankiray. Zany hoe ny avy any Atsinanana rehetrarehetra any na zay avy any avaratra any zany. Ny fiangonana misy atsika Ambohijatovo ny vonjena. Fa ny avy aty atsimo, ny avy aty andrefana na ny avy aty Ambohitrimanjaka sy sisa reny zany zay akaikikaiky azy ety amin'ny Kinapsa de any fa ataontsika podro io sady Ambohijatovo no Kinapsa mivoaka avy any zay olona avy aty amin'ny faritry ny Kinapsa aty mahita
zay olona avy any Ambohijatovo mahita hoe izy misy atsika daholo feno atsika babay sy lovoatra. Halleluja. Tsy maninona nareo koralina koa tongava miaraka amin'ny teniny vehivavy. Tonga dia nareo ny lohalarana eny miaraka amin'ny teny. Orakoraka be. Koralina rehetra eran'ny Tananarivo zany. Tonga dia aseho tena gaga ny ty mihitsy inge hoe iay no mazava ao anatinao izy izy. Iay no fa zavela fotsiny ao. Fa se ho vahoaka amin'izay reto zay. Na iza faly na iza tsy faly. Reto zay. Da aseho ny tsika ny lavandrindra ny lara. Fa raha ataotsika tsika eto Ambohimarina fotsiny zao ataotsika hoe larana efatra. Tena tsy latsaky ny 1 kilometra ny lavatsika eto reto. Miandry ny olona jerevana fotsy manga daholo. Misy soratra apokalipsy. Fa ahoana? Mangafa propagandy. Ish. Valy io hoe. Anehoana inona? Anehoana ny mazava. Valy io. Mba demontre nareo vehivavy koa hoe tsy aiza nareo lehilahy fa reto zay ty e. Aiza ny lehilahy apoka? Reto zay. Amin'ny lahaderin'ny arivato indray ny lehilahy apoka. Anivato indray. Tsika rehetra. Ny olona koa amin'io anaova démonstration koa rehefa anivato. Satria hiady amin'ny fahantrana ny olona aseho koa ny mazava anatintsika. Tonga dia miavaka koa tsika olona le nivato amin'io. Miaraka amin'ny tenir lory daholo mihitsy satria eo daholo mpanao gazety sy ny télé sy ny radio sy ny rehetrarehetra. Hoe reto koa zay koa tsy menatra. Olona hiady amin'inona koa zay. Hiady amin'ny fahantrana zay. Aleo hitan'ny olona daholo ny mazava aty anatintsika. Satria GFFM amin'io ny GFFM Anivato Hôtel INC Palace. GFFM mangatsy fotsiny ny thème bisous mambe de je t'aime. Tsika ny tompony io ka tsy menatra an'io tsika fa tsika ny taloha nanana ny loko fotsy sy manga io. Démontre tsika ao daholo. Iaino izy ny mazava azy aiza ao anatinao. Dia tsy haiko aloha zay efa namibitsika amin'ireo manao perikôpa reto sy ny lohateny fa tena mahagaga. Tena mahagaga izy. Fa maninona tsy tamin'ity volana marsa ty nisy nisy ny lohateny io. Nanina koa tsy tamin'ity valo marsa ty koa ny congrès national sy ny fampiarabana ataon'ny GFFM eny Ivato. Maninona? Fanaraka amin'ity fangary eo nanany eritreretra an'izany hoe isy fanasana ho azo tsika. Nanao n'ity perikôpa ty amin'ny valo marsa. Fa za ohatra ny tena ohatra ny efa hitako sady dia efa misaotra tsika vehivavy. Fiangonana apokalipsy. Fa dia nafinaritra ny valo marsa fa niseho ny voninahitra Andriamanitra. Na ny avy any Ambohijatovo na ny avy any Ampatsakana. Tonga dia rakofo ry zareo a. Rakofo ty tanàna ty ho hitan'izao tontolo zao. Halleluja! Halleluja! Dia itsika mianga avery Ambohijatovo satria GFFM zany fotsy manga misy banderole mitarika atsika. Dia GFFM fotsy manga iny tsy problème iny. Fa iny mitarika atsika eny miaraka amin'ny fotsy manga. Dia raha ohatra ianao na manao sarin-dono na tsy manao sarin-dono tsy problème zany fa aza menatra mihitsy tsika. GFFM fotsy manga koa miainga avy any Ambohijatovo. Za dia hitaingina moto mihitsy anaraka eny an-dalana eny. Hijery hoe nanahoana. Tena nyainana ve le mazava. Hitan'ny olona ve le mazava. Fa za tsy ho fantatry nareo fa za anao kasika. Anao kasika dia avy any Ambohijatovo dia hidina ho any Ampatsakana dia avy any Ampatsakana dia midina makany Ambohijatovo. Dia avy any Ambohijatovo dia midina makany Ampatsakana tsy ho tratrako ihany ve ny rano miseho manampahatonga ry Mahamasina amin'izay fotoana izay. Ary anaraka moramora eny miaraka amin'ny ekipatsika mpakasary kamera manina. Anaraka atsika koa ny mpanao gazety mpakasarytsika satria ho aparitatsika eran'izao tontolo zao. Alefatsika amin'ny télé na any Majunga na any Fianaratsoa amin'ny faritany hoe zao ny filaran'ny GFFM sy ny fiangonana apokalipsa valo marsa. Tsy vorakoraka be!
orakoraka be ato tokantrano ato isy raha tyo fa tena soraandriamanitra zareo fa tsy tongatonga ho azy ty teny toritenitsika ty lohateny am'ty volana ty hoe tena iainy le mazava anatinao ao iainy de hitatsika koa ny fiainatsika amin'io ohatra nefa hitako sady hoe ny lohan'ny filarana efa miditra any Mahamasina ny vodiny mbola ao amin'ny Kinaps ngamba misy teny efa ngazy de tsy latra fa obanany reto apokalypsa reto daholo ve ny filarany ao tsika avy eo daholo ny ministra vehivavy rehetrarehetra vadiny filoham-pirenena ny vady koa ao tsy maintsy ao Estina ao alefa daholo ny vady kinana fenina am'izany roso toy tsa mipodiko iny Betsileo roso toy tsa mipodiko fa me voninahitra le mpanjakany mpanjaka fa isy raha io valomarsa io fa de aza misy milatsaka mihitsy tsika na iray azy je miheno ato tokantrano ato koa am'izao radio zao tsika fiangonana rehetra vehivavy rehetra démontreo tsanganina daholo tsika navy any atsimo navy any avaratra navy any hoe reto zay am'ty valomarsa ty fa iainanay tokoa le mazava efa mipetaka ny saron-doha de tsisy anao tsony hoe ASVM iny fa GFFM iny satria misy soratra apokalypsy anaovy daholo na tsy manino avy any Ambohijatovo tsika mitra fa plaque fotsiny hoe GFFM apokalypse fiangonana apokalypse banderole roa zany netsika ny ray banderole fiangonana apokalypse de asiana soratra hoe mampiseho ny mazava tsina koa GFFM mampiseho ny mazava de efa mietsiketsika ny mpanao banderole aloha mihitsy zany antoko azy asehontsika tsara mihitsy hoe iny lohany iza reny GFFM vehivavy fiangonana apokalypsy mampiseho n'iny na tsy atao hoe mampiseho mazava fa mitondra ny mazava atao hoe mitondra ny mazava zany hoe tsika iny zany efa mazava tsika iny mandeha iny zany zay entre parenthèse zay chorale ny lohany mitondra ny banderole ny chorale ny aloha mitondra ny banderole tonga de miavaka be mihitsy izy am'izay fotoana zay mety tsisy anana an'izany zao tsika rery ny manana zany teny complet zany fa iladahatra fa tany eny daholo fotsiny rehetrarehetra fa tsika zay hoe maramila manao fanamina de tendremy zao de misy anao mavomavo indray ny apokalypsy any anatinatin'ny olona any maintsy misy manivaka foana ene io zao zay zany ao voaray de samy mifampilaza namana tsararay avy any zany tsika ok karanina lakile samy manana de ao asehontsika eo ny lakile tsika amin'io alleloia isy raha teo fa de andahorintsika ijery ny afatra am'izay ary zany fa zay noela mpitoroteny toko 12 zara telo tsara mako ty afatritsika ty fa misy ifandraisany any na ny mpitoroteny na ny Matio na ny apokalypsy toroteny toko 12 lohatenao de hoanatra ho an'ny tanora fanahy mba anapoizany ny ihavian'ny fahaterany sy ny fahafatesany andininy fahasivy tonga de le mitoy eo zany tonga de vakitsika mifaliry zatovo de ny mbola tanora ianao areo ka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana amin'izay sitraky ny fonao sy jejeren'ny masonao nefa ao ko fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsarainy ianao am'izany rehetra izany ko isorem-ponao ny alahelo ary vilio tsy ikasika ny nofinao ny ratsy fa ny fahatanorana sy ny fahatanjana dia samy zava
pona izany. Mifaly zatovy teny mbola tanora ianao, tsy miteny mihitsy izy hoe mifaliry bebe rehefa antitra ianao, satria rehefa bebe mbola afaka mifaly sy miobioby sy mitsinjaka ve, tsy maraka ny tanora itsony zany. Fa teny mbola tanora ianao dia mifalia, ary eo ka ny fonao mpifalifalianao amin'ny andro fahatanoranao. De asio ny GFFM mifaly zay fa GFFM vehivavy GFFM amin'ny valo mars, faly zay fa vehivavy apokalypsy amin'ny valo mars. Tonga de tairo hirahira mihitsy eny an-dalana eny, tonga de indesina hirahira hitondra megafone trika, de ny megafone mitarika ny hira, de mitondra aponga tamtam reny, tonga de tairo any an-dalana eny rehefa raikitra miaraka amin'ny megafone, o karana lakileo samy manana. Rehefa hiditra mamasina iny veteso amizay, o karanina fa lakile samy sady andindizanareo era talana eny mihitsy hoe tena andizanay ny tanàna fa tonga eto zay ty. De asio tsara fifaliana rehetrarehetra mihitsy. Tsy manino bebe Rafara koa na ry bebe Justine tongava daholo. Bebe Laura anao spectateur fotsiny bebe Laura, so manondra eny indray. So anareo alandaharanao ndray izy ny farany raha manondra anao ndraiky. Fa gravy mifaly zatovy teny mbola inona zy. De anareo zany kina izany fotsiny de efa falifaly tsika sabata ny andro de efa miramirana falifaly. Mifaly rehefa sabata ny andro. Aoka ny fonao mpifalifalinanao amin'ny andro fahatanoranao. Andehana am'izay sitraky ny fonao zay jereny masonao. Fa zao nefa aoko fantatra ozy izy fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina anao am'izany rehetrarehetra izany. Ho tsaraina anao rehefa tsy mahay miray saina, miray foa, miray hevitra amin'ny vahoaka rehetrarehetra. Ho tsaraina anao rehefa tsy valam-pandry. Ho tsaraina anao rehefa manivaka ny amin'ny rehetrarehetra. Tsaraina am'izany rehetrarehetra zany tsika am'izay atao zany. Ho tsaraina anao, nanao ny soa anao, nanao ny tsara ianao, nanao ny marina, ho tsaraina ianao, azonao ny lanitra. Nanao ny tsy manjary ianao, azonao ny afo be sy ny fanameloana mandrakizay. Zany hoe samy mahazo daholo zany, na ho any amin'ny lanitra na ho any amin'ny afo be. Fa ny appreciena antsika de zao, tsy tokony hosakanana tsy hifaly ny olona. Aoka hifaly ny tanora amin'ny activité zay atao rehetra de atao amin'ny fifaliana rehetrarehetra zany. Fa ny fatanorana ararotina fa rehefa antitra ianao tsisy ninona azonao atao tsony. So de tonga am'le fiteny hoe tony koa antitra voabe ny tanora. De lazain'ny olo hoe antomola, satria tsy mba molamola tamin'ny fahatanorana, efa antitra vao molamola, dia tsy mety zany, fa ataovy amin'ny fahatanorana ao amin'ny tanjaka ao iny daholo ny zavatra rehetra. Andininy voalohany amin'ny toko faharoa ambin'ny folo. Tsarovy ny mpanao anao amin'ny andro fahatanorana ao dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola miantra ny taona zay anaovana hoe tsy sitrako zao. De jerevy tsara io le teny hoe dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory. Miverina intelo io teny io dia ny tsy mbola tonga io atao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo ty. Io ny voalohany hoe tsarovy ny mpanaonao amin'ny andro fahatanorana dia ny tsy mbola tonga ny andro mahory, ary tsy mbola miantra ny atao hoe ny taona zay anaovana hoe tsy sitrako zao. De andininy faharoa miverina lizy dia ny tsy mbola maizina ny masoandro sy ny fahazavana sy ny volana. De ry amin'ny andininy fahaenina mbola miresaka ho izy, de tsy mbola mivaniko fe volafotsy, ary tsy mbola vaky ny vilia volamena fitoerany diloilo. Fa maninona izy miteny hoe de ny tsy mbola tonga, de ny tsy mbola tonga. Fa maninona zany? Zao ny sariny zany. Am'izao fahatanorana ny fiangonana zao 20 taona ny fiangonana, 20 taona, mbola tanora be zany. De mifalisy miravoravo, ataovy daholo zay ahafahanao manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana. Ataovy daholo zay ahafahanao manatanteraka ny tenin'Andriamanitra fankatoavana azy. De ny mbola tsy tonga ny ozona, de ny mbola tsy tonga ny kapoka, de mbola tsy tonga ny famaizana, de ny mbola tsy tonga ny fandringanana. Zao de efa ataovy. Koralina ianao,
ataovy mifonao, mpitendry zava-maneno anao, ataovy mifonao, mpitaty raha tsy tatazana mondrakotra fa mpanandratra rakitra ianao de ataovy mifonao, asan-drato ambony fa atao akaiky ny tratra ao fotsiny hoe ity moa maninona na tsy ambony fa rehefa eto amin'ny tanako eto de vita fa de asan-drato ambony tsara lo olona ianao mampianatra vavaka mametra tanana marary mamoaka devoly ataovy mifonao diakony ianao mpampandroso olona mpametraka olona mitoerana ataovy mifonao mpampianatra ianao ataovy mifonao mpanona ny asan'Andriamanitra ianao ataovy mifonao mpanamboatra ny tranon'Andriamanitra ianao ataovy amin'ny fitiavana azakinina satria mifanarakytsika na mifampirarahana tsisy olana amitsika de manao ny asan'Andriamanitra fa amin'ny fotoana hoe tena nanafitoinaranga zany a za ko tsy tela avelako any io e aza manao an'izany de ny mbola tsy tonga ny ozony de ny mbola tsy tonga ny kapoka de ny mbola tsy tonga ny ozony de ataovy ampifaliana ny asan'Andriamanitra ataovy amin'ny firavoravona ny asa n'Andriamanitra ataovy fa io valin'asanao io a io tsy hitanao ny vokan'io eto a fa mety eto anao de efa mandray azy fa mbola ho hitanao koa izy any amin'ny mandrakizay amen dikan'izany de ny mbola tsy tonga ny kapoka de ny mbola tsy tonga ny ozona de ny mbola tsy tonga ny volamena ny vadika volafotsy ny volafotsy ny vadika varahana zany hoe neny totongana neny totongana ny fiainanao de andahana mifaly manompo an'Andriamanitra fa zany ny tadiavin'Andriamanitra amitsika tsy ny ampahory atsika tsy ny ampalahelo atsika tsy ny andatsatsika ranomaso sy ny akivy atsika ka de za ranga akivy fa de efa tsy vavaka intsony a za ranga akivy fa de efa ndeha hamono tena papiriny mahazo anjoba ny nahazo antsika de raha midina kelikely efa papiriny nahazo an Jesosy ny nahazo antsika Kristy ary tsy nangalatra tsy nijangajangana tsy namono olona tsy nisoloky olona nefa reny ny nahazo azy teny amin'ny azo fijaliana efa izy angakivy nga izy namono tena ndroso ihany papiriny mahazo ako zay nandalovana hatramin'izay zara nakiniko tamin'ny vady na tamin'ny zanaka na tamin'ny mpivavaka na tamin'ny fankalana sy ny fanenjena aty afary ty nga tsika ny fankahita teto tsony na ino zao toteny zao tsika atao tokantrano ato mety efa lasa koa fa rehefa manompo anao manao mifonao rehetrarehetra indrindra moa fanampiny hoe fadyanina mavita ny fadyanina rehefa navita fadyanina efapolo sabaty io anao de efa zava-dehibe mbola nampinao telo andro sy telo alina moa de efa mihoatra ny zava-dehibe indrindrandrindra mbola navita fito taona koa ianao efa tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra de rehefa vitanao zany de atao andro mpifaliana ny fiainatsika fa aza atao andro na fakivinana malahelo sy ny sisa na hopain'ny olona ary de mitsikitsiky tsy tao tsiky marikivy a fa tena tsiky mamy be satria izy hoe mifalia de ny zatovy de ny mbola tsy tonga ny andro fahoriana de itsika tanora araroty zay efa tanrana zay fa rehefa antitra ianao tsy afaka manao inona tsony tanora ratsy fiary antitra vao ratsy laoka dikan'izay amin'ny fahatandrona no anarotana ny zavatra rehetrarehetra satria raha tanora lalandava ianao na de efa 80 taona anareo mbola tanora ihany 70 taona mbola tanora ihany ny ahitan'ny olona anao fa rehefa tsy mahay mampifaly ny tenanao anao de mbola tanora de ndrendray sasany mbola vao 30 taona ny sasany de efa mikenkona sady efa hoantitra sady satria tsy mbo mifaly ny fiainany ko ataovy zay amalifalianao ny olona de mahatanora anao koa zany de ataovy koa izy ifalifalianao fa ianao moa sanandro de mikonjokonjoa foana de mimonjomonjoa foana sanandro fa tsisy efapolo taona ho anao de efa antitra fa naninana laky antitra ty de ozy izy nizavy kely olona mimonjomonjo sanandro koa izy tsy ho antitra fiainana mimonjomonjy de tavela ianao tapany voalohany fifaliana zay de ny mbola misy ny fotoana ny fatandrana ny fatanjahanao mifalia sy miravoravoy ny baiboly ianao mba tsy ho tonga anao ny ozona fa amin'ny mahatanora anao amin'ny mahaolona anao de misy adidy tsy maintsy raisinao amin'ny firenena raha ny avatry Kristy mba tsy nivoaka an'Andriamanitra indray a no anao zavatra tsy manjary eo amin'ny firenena rehefa tonga ny fotoanan'ny
voakan'Andriamanitra. Matio 7:70 ny 14 ny perikôpa atsika nampandoaviny Jesosy any Petera ny atsasaky ny sekely nampandoavana nasenana mandoa raha ny tena marina malaza anazy raha teto Madagasikara mandoa-karatra fa zao moa efa tsy misy an'le mandoa-karatra zany intsony fa taloha ny nisy an'izany ny lehilahy ny mandoa-karatra de io fandoava-karatra io isa-taona de manomboka amin'ny feno taona miakatra 40 taona miakatra angambo izay de mandoa-karatra ary manana karta mihitsy ianao zany manamarina hoe mpandoa-karatra ka misy fisavana isa-taona ho an'izay tsy mandoa-karatra de misy milefa mihitsy ny sasany any ambanivohitra misitrika any anaty ala any sao de tratra hoe tsy nandoa-karatra iza moa tsika ray aman-dreny mety matadidy an'le fandoavana karatra otrina moa ny karatra naloha tamin'ny taloha reny a 500 500 de zay tsy mandoa manao asa terivozona manao fanompona takany hoe manao lalana manao kanal mamboly hazo mikapa hazo 700 3500 isa-taona 700 isa-taona fa vola be zany tam'izany fa de peta be mihitsy ny tena milefa satria matahotra ny sao de ampanaovina lalana tsy mandray karama zay le mandoa etra fa io vola amin'ny etra io io no nahitantsika an'ireny zareo ve nisy cité Ambohipo nisy cité Abefilo any afaritany koa misy cité ny lalana eran'ny Madagasikara route nationale vita goudronné daholo tamin'ny première république fa nandoa etrany malagasy de vita nampandrotsona ny firenena de efa tonga moa ny général Ramanantsoa de ny foanan'le etra de vao ny foanan'le etra de tsy vita intsony ny lalana fa nepotika am'izay ny antsangana taoly am'izay zay dahalo sy ny retraretra tateorina zany de efa fomba amin'ny baiboly mihitsy io fandoavana etra io koa zany na tamin'ny andron'ny Kristy de nanontaniany olona i Petera mantsiny hoe ary le Kristinareo le patron-nareo moa le mpitarika anareo mba mandoa etra zany mba mandoa karatra isan-da zany raha zay ny filazantsika azy raha neto amintsika de namaly Petera mandoa ihany izy de fantan'ny Kristy le resaka de nanontaniany Kristy am'izay Petera hono ary Petera Simone avy amin'ny izy no andraisana ny mpanjaka ety an-tany ny faditsiranana sy ny vola etra avy amin'ny zanany vasa avy amin'ny olo-kafa ataontsika misy président république eo zany zay mampanao lalàna na mpanjaka hoe mandoa etra mandoa karatra isan-da ka iza no akan'ilay président na lay mpanjaka ny etra ny vahoaka ve sa ny zanany no mandoa azy de namaly Petera satria fantany tsara aiza koa zanaky ny mpanjaka andoa etra fa ny vahoaka ny mandoa etra ny mpanjaka ay de raha zany akeo izy Kristy zany za zany amin'ny mahazanak'Andriamanitra Andriamanitra mitaky amintsika ny etra sy ny fahaditsiranana sahala amin'ny Andriamanitra zany mitaky amintsika ny fanatitra sy ny fahafolo karena amin'ny vahoaka fa ny zanak'Andriamanitra zany Kristy de tokony tsy mandoa etra tokony tsy manao fanatitra tsy mandoa fahaditsiranana tsy mandoa karatra isan-da satria zanaky ny mpanjaka fa zao ozy izy Kristy mba tsy ampimonomonona ny olona mba tsy ampitabataba ny olona de andany ianao manjono zay trondro azonao voalohany eo amin'ny ranomasina io de sokafo ny vavany fa misy volo ao andoavantsika etra de aloaviny ianao de aloavy amin'ny ankoniny tena loha le izy zany de tsy afaka nitabataba ntsony ny olona fe ay na Kristy ary mba mandoa na ny mpianany ary mba mandoa de inona moa ny sariny zany itsika mitabataba iady amin'ny fantrana itsika mitabataba aty amintsika ny mazava tsika zany zanak'Andriamanitra tokony zany tokony tsy mandoa tsika mazanak'Andriamanitra tsika satria tsika zanaka fa ny amin'ny zanak'Andriamanitra tokony mandoa zany fa mba tsy ampimonomonona ny olona mba tsy ampitabataba ny olona
rehefa azo ivola avy anatin'ny vavan'nytrondro ndana tsika mandoha aloavy netra tsika zao ny sariny zany tsika vaoaka an'Andriamanitra zay ao anatin'ny mazava de tokony ny andoha zay etra tokony ho alohantsika na taksa tokony ho alohantsika any amin'ny fanjakana tsiraray avy rehefa tonga eo amin'ny fanjakana isika fa tsy sanatry ny vava hoe itsika vaoaka an'Andriamanitra indray no iteny hoe akavanay ny fitondrana fa zay tsy mila mandoha vola mpanjakana zany